indray mandeha no entiny ty dadatoanay anankiray teny am-pandehanana moa zany ny nandeha nitsangatsangana ny fiara dia nanaovany fanontaniana ankamatatra hafakely zay teny am-pandehanana hoe hitalary tôbila ry fantatra lahy ohatrina ny vidin'izy io. Izy moa tena passionné-na tôbila dia zao tena tsy fantatro tonton dia vinavonao izy dia nanonona teo zany izy vola farany ambony anatin'ny saiko hoe angambany any amin'ny 500 millions angambany io tôbila io. Non izy mbola ambony dia napakatra 700 millions mbola ambony 800 millions mbola ambony. C'est pas possible tonton si izy farany za tsy sa nanona miliara satria ohatrany tsy nieritreretiny saiko izy possible ve zany no za tsy manam-pahalalana amin'izy angamba dia nitonony teo ny vidiny amina miliara maromaro. Dia lasa ny saiko hoe inona ny intérêt ny olona anankiray mitaingina fiara amina miliara maromaro noho ny olona mitaingina fiara lafo vidy ihany koa kanefa hoe inona mihitsy zany l'intérêt amin'ilay mampiasa zavatra prix exorbitant. Takizay koa ny kiraro ohatra manao kiraro anankiray ny olona dia hoe tonga amin'ilay fiteny hoe tena ohatrany ahina za kosa ozy ilay olona tsy hanao kiraro valeurana 5 millions zany fa na 1 million dia fa ampy aho ohatra tsy hanao débat lava be mihitsy fa le hoe ilay distance le elanelana misy eo amin'ireo zay tena farany zay manan-karena sy zay tena fadiranovana. Tsy mitena koa hoe olona sahirana fa tena farak' izay fadiranovana sy farak' izay mpanan-karena. Tsy ny fahantrana no problema, tsy ny fananan'ilay olona harena be eo miavosa koa no olana fa rehefa tena zoina indraindray misy areti-tsaina. Matetika lazaina fa marary saina ny olona anankiray izay tia mangalatra lazaina hoe kleptomana fa misy koa areti-tsaina tena fafinaretan'ilay olona sasany mihitsy ilay kontrasta misy eo aminazy mpanefoefo tafahoatra sy ilay olona fadiranovana. Zany hoe tena makafy mihitsy izy mahita n'ilay fahorian'ilay olona eo akaikiny. Ohatra za zao manao trano anankiray izy tena trano faran'izay tena lafo ary tena faran'izay tena raitra eo vonina quartier populaire. Tsy mitovy ny satisfaction ny olona eo sy ny olona manao trano faran'izay raitra any amin'ny toerana quartier résidentiel. Marina fositsika hoe any ny toerana sahaza azy satria any mitovy saranga aminy fa ilay olona mahavita trano faran'izay enjana manoloana quartier populaire dia ilay satisfaction psychologique ao anatin'ny sainy hoe za tena manana mioapapana mitaha amin'ny ranona etsapita mivarotra voanjo. Ny fahitany an'izay différence elanelana zay mihitsy no ahitany fifaliana. Zany hoe misy toe-tsaina sadika mihitsy zany hoe lay satisfaction fahitany le hoe tena tsy raha tokotanitsika tsy mitovy sarangatsika hoe ianao tena lavitra mihitsy. Donc tsy le besoin ntsony no mahatonga azy tady harena, tsy ny hahatonga azy mba hanana ny maizy azy zany mbola zavatra normal zany fa efa misy karazan'olona efa tonga amina stady hoe fafinaretany ny mahitanao tena mitrovo homana izy nefa ny ao eo pita tena mantany ory. Ary situation phénomène nisy ty amina fiangonana anankiray ireny olona ataontsika tena manana maizy azy reny tonga izy ohatra krismasy sany amin'ny krismasy teo na taom-baovao dia mandeha miangona izy dia mividy akanjo faran'izay tena hoe heverina tsisy manana miditra varavaram-piangonana izy dia tonga varavaram-piangonana misy olona nanana mitovitovy fa sy tena mitovy fa tena vitan'iny olona iny mihitsy le olona manana ny maizy azy io mody any an-trano dia misolo akanjo hafa zay vao verina am-piangonana na dia tara aza satria tsy ekely sainy mihitsy le hoe mitovy.
le hoe bien commun zany a tsy ekeny olona mihitsy fa tena le misy hantsana sy elanelana iny no mahafinaritra aloha ary zay no natonga ny jesosy nanao fanoarina am'ilay lazarosy ilay mpanan-karena tsy lay harena n'ilay mpanan-karena ny problema ary tsy ny fahatrany lazarosy ny problema fa raha manaraka ny tantara ny filazantsara iny nareo ny fomba fitantaran'ny mpanoratra azy de hoe i lazarosy de miara-mipetraka tamin'ny fipetrahan'ny alika ary mpanan-karena teny amin'ny latabatra ary tena hany be isan'andro tsy le hanina hoaniny ny problema ary tsy le fahantrany lazarosy ny problema fa lay contrastation ny mpanoratra hoe i lazarosy dia miady hanina amin'ny alika ary mbola izy koa raha milelaka ny ferina izay zavatra zay a nahitan'lay mpanan-karena io tao amin'io tantara eo a fahafinaretana tsy le finanankaniny be itsony tsy le hoe izy mpanefoefo no ahitany fahafinaretana fa ny fahitany fahasamihafana eo aminy sy le rangaio zany a lay tena tsy andeferan'Andriamanitra zao rehetra ka izay ny rôle ny olona rehetra zay nomena fahefana eo amin'ny firenena anankiray tsy ny hanafoana ny fahantrana zany mandaintsika raha hoe foana ny pauvreté fa ilay hantsana manelanelana ny mpanan-karena sy ny mahantra satria lasa miteraka areti-tsaina ho an'ilay olona mahantra ihany koa ary miteraka areti-tsaina ho an'ilay olona diso mpanan-karena loatra satria lasa aka fahasambarana amin'ny fahitan'ny fahantrano'ilay olona izy donc zany a raha vao manomboka manana zavatra kely ilay mahantra de tsy zaka ny lohany na de fantany fa tsy hitovy amin'ny mihitsy satria lasa memiena le elanelana fa tant que membetsaka ny elanelana de tena faly ame zany mahita fahafinaretana zany tena misy zany aretina zany karaha sanatry mahazo anao zany a de mandania tena fa marary saina ianao raha misy zany zavatra ka dia anjaratsika zay nomena fahefana ny hampiena io différence tafa oatra eo anivon'ny fiarahamonina satria manomboka avy eo ny fototry ny olana rehetrarehetra zay ary fa dia samita in'Andriamanitra tompoko